Ny hojerentsika manaraka indray zany a dia ny gestion ana client. Efa hitantsika teo moa zany tamin'ilay nampiditra vente any amin'ilay vente zany sady afaka mampiditra client ihany koa, fa hojerentsika manokana ihany izy. Afaka misafidy ianao hoe particulier sa entreprise le client. Raha particulier izy a dia ny anarany a dia ireo fotsiny zany ny ampidiriny, dia l'entreprise izy a dia mampiditra an'ilay raison sociale, dia mampiditra numéro téléphone, mampiditra ny email, mampiditra NIF, mampiditra stat. Zay zany a fomba fijerena an'ilay client. Ok, eto moa ianao afaka manao recherche hoe zao ohatra, d'accord a.